Vaovao hafa tanteraka, polisy mpanadiady miisa 20 no niatrika atrikasa fiampiofanana sy fampiatsiahivana ny zo sy adidin'izy ireo manoloana ny lalàna ny fitsipika sy ny lalàna feny kolokolo omaly teny amin'ny FIP Antanimora. Ravak'Andrimanala sy Tsira Kotarsan. Polisy mpanadiady mitotaly 20 avy eto Antananarivo no niatrika fampiofanana sy fampiatsiahivana ny zo sy adidin'izy ireo manoloana ny lalàna ny fitsipika sy ny lalàna amin'ny feny kolikoly izay isany anaovany olom-pirenena fitarainana. Tafiditra ao anatin'ilay fanamby napetraky ministera ny filaminana anatiny amin'ny anaovana ny taona 13 ho taona ny famendrehany ity fampiofanana ity izay notanterahana omaly tontolo andro teto amin'ny FIP Antanimora. Ao anatiny ao azy satria tsara ovina ihany koa satria tsy fakahita matetika amin'ireo polisy ireo satria any am-perinasa daholo ireo dia mba napatso ovina azy ihany koa zany ny lalàna mifehy anazy diditsiny andraiky sa mifehy ny polisym-pirenena indrindra mifehy ny tsirairay avy tokony mendrika izy araka ny hoe fonctionnaire d'autorité dia tokony hiavaka amin'ny vahoaka rehetrarehetra any izy zany mba hisiny ny tena hoe autorité ananany polisy tsirairay avy zany dia miainga hatramin'ny tena ministra tonga any amin'ny agent de police stagiaire zay miaina any ao anatin'ny vahoaka. Taorina ny fikondandony tanterahany fianakaviam-be ny polisym-pirenena ny 5 aprila lasa teo tany Mandraka no nahatsapana fa tsy mahatoky ny polisym-pirenena intsony ny vahoaka ka nahatonga ny polisym-pirenena nampafantatra tamin'ny fomba ofisialy ny amin'ny fanombohana amin'ny fametrahana ity taona ity ho taona ny famendrehana. Raha teto Antananarivo moa no nanombohana azy dia fantatra fa mbola hitohy amin'ireo faritra maro eto Madagasikara ity fampihofanana ity.